Alléluia. Alléluia. Soratsika ny tompo fa tonga zavatsara zay zany fotoana anankiray fotoana lehibe ahafahantsika ndray miona amin'ny Jesosy eto amin'ny toerana ity teneny namanao hoe tonga soa tao fahatsian'Andriamanitra ianao. Raha manokana tenanao fa tonga soa koa ny tenako hoe zava-dehibe ny fotoana tahaka an'izao tsy fotoana iray tokoa zany ahafahantsika ndray miona amin'ny Jesosy. Samy tonga soa matsara antsika rehefa avy namakivaky ny lalana tsirairay fitiavantsika mandrapatonga antsika ty amin'ny toerana ity. Miarabanareo koa izay ambadiky ny radio izay manaraka ny fandarana izay iarana amin'ny sekoly nazo quelle émission sekoly ho an'ny ankodana androany école pour la famille. Miarabanareo ambadiky ny radio raha miraha soa koa nareo zay naindy izy misy anao amin'izao fotoana zao dia tady tsara fa tsy misy ain'Andriamanitra zany hoe kisedasendry fa raha androany ianao vao nanaraka an'ity fotoana ity dia tady tsara fa fanambasanao mitarika anao ho tonga ao anatin'izao fotoana zao ihany koa. Dia mba toko sy mino ako fa avy anjaranao koa ianao ambadiky ny radio na ianao rery na nareo mianakavy kely na nareo roa dia tady tsara na nareo mianadahy na nareo mivavy na nareo mirahalahy dia sanavy anjara antsika androany atao anaty sekoly ho an'ny fianakaviana ity. Dia makasitraka ndray tompoko ny amfanarahanareo ary mahatoky sy mino fa hiaka hatramin'ny farantsika tsy ny tenin'ny tompo manao hoe izay miasa hatramin'ny farany ihany koa no vonjena. Dia mahatoky sy mino fa isika ireo dia samy miasa hatramin'ny farany ny amfanarahana Jesosy ihany koa ary izy koa fanarahana sekoly androany. Anomboka amin'ny fotoantsika ary rehefa antoneko teo hoe sekoly ho an'ny famille androany ho an'ny fianakaviana dia tsy natokana fianakaviana iray fa natokana ihany koa ho an'izay voahiditra ho anaty izany sehatra ny fianakaviana izany. Sao dia gaga ianao hoe izay zany tsy izy fa izy ianao ka izy satria ianao iny koa dia fa nomban'i Jesosy sady futur maman sy futur papa anorina ka androany ny anjaranao koa dia raha koa ny anjaranao. Ivavaka tsika aloha zay mbola fotoana samy mangataka amin'ny lamfanay masina ny amin'izao fotoana zao ny amin'ny fitarihan'ny tena izay hoentin'ny fitarihan'ny fanamasina ny mpanompony ny amin'ity fotoana androany ity ihany koa. Dia matoky sy mino koa zako fa homana ihany koa ny fonao handray ny tenin'ny tompo androany ny amin'izay teny latraka vao manao anao. Ampianarantsika foana raha verimberina foana ilay izy hoe tsy eto anao vao miomana fa nyaika dia efa miomana sady fa azo tena anao androany. Tena azo anao androany ary tenin'ny tompo tena miteny mihitsy hoe ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra mivatana miteny aminao. Ka raha tany eto anao vao hiomana dia zao hoe manana fotoana fohy kely aloha tena sy ho préparena tsara mihitsy efa atao tsara anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Avy aloha hoany daholo zava-tsy defiana rehetrarehetra fa mifatoy eto androany na saina sy ny fonao. Aza mieritreritra hoe tsy voahity hoe varavarana midy ny varavarana angatao ny anjelin'ny tompo hiajo varavarana fa misy anjely miambina avy aloha ny zanaka ao hoany misy anjely manodidina anazy koa na mbola tsy ao amin'i Jesosy azy izy. Misy anjely tambantsika tsiraray avy ireo angatao ny anjely hiambina zanaka ao hoany angatao ny anjely hiambina vadinao hoany sao hoe mety varibarina fotsiny kely pipary izy hita nataony angatao ny anjely hiambina anazy hiaro anazy tsy handeha amin'ny zavatra fa ny sainy sy ny fanahy sy ny tombony fa handehan'Andriamanitra izy. Fa ho anao dia tady tsara hoe ianao natohitondram-bavaka ny ankonanao ihany koa. Isiko zao natondram-bavaka ny ankonantsika ndaotsika hivavaka. Vavakantsika ho an'ny teny androany vavakantsika ho an'ny ankonantsika ka tsisy école pour la famille androany etom-bavaka ny ankonanao na dia efa mpitondra foana ary ianao exceptionnel androany angatao izay tianao ho tanteraka aminao zany raha mino anao. Amen. Ndaotsika hivavakantsika ny anaran'i Jesosy. Raha io mankasitraka anao ny amin'ny fitiavana sy ny famindraponao aminay sotra Jesosy fa raha toy izao zay dia noho ianao no famindraponao sy ny fahasoavanao mbola matozana manakariva Jesosy. Ny ankonanay matoa mbola tafadrana tahaka hoe Jesosy dia no ny fitiavanao anay no ny fiarovanao anay no ny rano sarobidy izay mandrakitra ny ankonanay tsiray avy reto Jesosy zany no mbola matoza ho anay. Eny tompo fa na dia mbola tsy tena tanteraka ao aminao aza ny ankonanay dia matoky sy mino Jesosy kosa fa ny fanainao masina fananao masina no mikasika tanteraka sy fananovanay tahaka na nivavany ankonana Jesosy no angatayo akoa na nivavany ankonana tsiraray avy izay mbola tsy ao aminao Jesosy ny ankonana tsiraray fa tsy amin'ny vady ny zanaka
tena samy ao am'tanteraka tokoa Jesosy io tena makasitraka anao misaotra fa ny amasina fa naiza izy takonana izay mbola tsy eto mbola tsy miaraka aminao ny vadiny na ny zanany Jesosy malalo ianao aniraka fananao masina ikasitraka fony izy ireny ahafantarana tanteraka Jesosy ao aminao tena misy ny akonana feno fiadanana feno fitsarana feno fifaliana misaotra Jesosy sotra ny amin'ny fananao masina izay mikasika tanteraka ny amin'ny fony ny vady ny amin'ny fony ny zanaka ny amin'ny fankatoavana ihany koa ho an'ny vady ary fampiresahana masina sy mety tanteraka ho anatin'izany hoe tokatrano sabatra izany miaraka amin'ny Jesosy misaotra fa ny masina amen sokafa ny baibolitsika amaky ten'Andriamanitra amaky roatsika telo zay tareta amin'ny farana telo ao amin'ny Jaona voalohany Jaona voalohany andininy voalohany Jaona toko voalohany andininy voalohany ovakitsika ny teny rehefa hita fakira mianaran'i Jesosy ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tiako hitondranatsika amin'izao fanombohana tao amin'ny sekoly tokatrano zao dia zao hoe tadio tsara fa ny ankonana tsisy tenin'Andriamanitra ny ankonana tsy mandeha tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola ankonana izany lasa tena miara-teraka amin'ny Jesosy mety izitsika ao anatin'ny ankonantsika na mbola tsy ao anatiny na mbola tsy hoe tanteraka aza mivady aman-janaka ao ianao izay efa tanteraka dia mahamafaza tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao Jaona voalohany toko voalohany dia ny voalohany fa fazo ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao aza vela tsisy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao aza mijery hoe mety eny izy ve na eny izy ve fa mahamafaza fo afafazo ny tenin'Andriamanitra mandrakarivo ho an'ny ray tampo afafazo ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ray tampo aminao ho an'ny ray aman-dreninao raha zanaka zany fo amin'ny Jesosy tajero tsara aza manao tsinontsina ny ray aman-dreninao raha mbola tsy ao amin'ny Jesosy ny ray aman-dreninao ianao efa amin'ny Jesosy mivavao anazy efa fazo ny tenin'Andriamanitra mba hafahany ihany koa mandray tenin'Andriamanitra fa rehefa nandre izy dia efa mba afaka fa fanay masika ny asa hikasika anazy ho tonga zanak'Andriamanitra koa izy rehefa tonga amin'ny fotoanan'i Jesosy ka aza mba malaina aza mba kivo mihitsy ho mafy tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra no miteny fa ny teny teo amin'Andriamanitra ary ny teny d'Andriamanitra ka raha resy lahatra ianao za resy lahatra fa Andriamanitra no miteny amin'ny alalany teniny amin'ny alalana izay teny rehetra hoe tao mpampiandriamanitra raha fa aveo dia zao teneniko anao hoe raiso tsara ny tenin'Andriamanitra takataova ny tenin'Andriamanitra fa zay na ahafantarana zanak'Andriamanitra dia mivelona sy miaina araky ny tenin'Andriamanitra tsy tenin'olombelona tsy tenina pastera tsy tenina izy fa Andriamanitra no miteny amin'ny lalana reny mpanompony reny mahafahantsika amin'ilay tenin'Andriamanitra tena falibeany izy koa pastera tomina dia fa mesazy le jaodisy tena hoe volanitra ho an'i Jesosy fa zay mivady nametraka lundi andika jaodisy 12 pastera ny tena dia jaodisy ka manontolo sendrasendra ho any izy tena tsika hoe tsika rehefa tanteraka amin'ny communion le izy dia misy hery mifandray foana anatin'le izy tsy haiko tsy voaloha zay sy pastera na kamsavatra reha misy azo zao fotsiny zay tamin'ny pastera hoana nahafantarana ty zavatra ty dia ohatry zay le saint esprit pisy toko tena tsika ny tenin'Andriamanitra raisina hosenareo reny tena misy fiatraikana reny tena misy fiatraikana reny anatao ny fanahy masina tsika zao tena hoavy Pentecôte naverina amintsika foana hoe aoka tsy mba Pentecôte de mety sevotsy nen'olona fotsy mba Pentecôte anao fa atao Pentecôte de rezy mipetraka tanteraka tantara amin'ny fiainanao le izy tena izahona tena transformation isory matazigeza be mbola zay tsisy atao tokantranonao natao amin'ity semaine ity
fa zay tanao amin'ny testament ity ka tena feno anao tena milomano anao tena za tena na tena miteny amintsika fa voninahitra ao Jesosy fa tsy mba olombelona na toy izao anao tsy mba olombelona ny transformer anao fa ny herin'Andriamanitra ny transformer anao ary tsy menatra amin'ny teny an'izany fa natao fanaka fotoana tonga tapotamiko tena tsotonina hoe dadanay olona tena isan'andro dia dizana foana io ilay deo dimanche dizana foana tokantranonay zany dia tokantrano feno dizana foana koa ary tokantrano anatina foana koa fa tena tsapaka tiako tsara ndray mandeha arivo zay zako niady be izy mivady tena niady be mihitsy zay petraka amina bidina zany dia fantatry olona rehetrarehetra efa totombao de courant hoe troisième zany mivaritra eny ambany ary maheno tabataba sy ny tena ratsy n'inona tena tenako atsika fa mangidy zany tena teny tamin'i Jesosy tena zay tambany afanafantatra hoe Jesosy ahoana moa zany fomba nivaiko anareo efa tamin'izany ataoko hoe filo taona tamin'izany ngamba valo taona ngamba tamin'izay valo taona na sivy taona teo tamin'izany classe de septième sivy taona zany AKCP sivy taona AKCP classe d'examen moa zany dia dia tsara tamin'izay le rady hoe amo CP ny ankizy mba asio vola mba to tsaratsara sakafo toanana sakafo tsara ny ankizy fa ny CP andro irinona moa zany CP rehefa ny amitsika dia asiana chocolat mba misy zavatra toana tsara sakafo mba dia io journée aza mba be préparé tsara sabotsy heriva tsara mihitsy tamin'izay avy mijery samy tao amin'ny ilay maha tamin'izay dia motaotra efa mezany akita talala sy fa mahambo eo ambany ao ndray taponao tsofotra zany efa mahazatra manao le izy fa nakaraha foko dia tena hoe naren'le hoe aloha l'examen zany toko mba ny ankizy namako hoe tena milama tsara daholo pisa daholo hoe CP ianao dimanche zany dia anao CP dadanao hoe dia nafaka zany fa dimanche izy dia mbo marana efa mitabataba avy mivavaka ianao dia efa miady efa mamy ndray tsisy fiadanana zany tokantrano tsisy fiadanana tokantrano tamin'ny ray aman-dreny juska hatramin'ny atoko hoe tamin'ny hatramin'izay fito ambin'ny folo taona fa ambin'ny folo taona ngamba fa misy kija foana tiako zakana amintsika da tiako atongavana amio dia zao hoe tao anatin'izany tokantrano ray aman-dreniko tsisy tenin'Andriamanitra fa ny aina fotsiny amin'ny vavakalady mangala sakolatsinay foana ndamina raha manda sakola lahady taka terina foty dia vady dia lasa izy mandeha mody fotsy tao karaha aveo ina fiainana amin'izany tsisy tena tsisy fa maizina zany tena tenako anareo tsara hoe tena maizina zany rehefa tsisy tenin'Andriamanitra ny ankonana dia mandeha anatetika tanteraka mihitsy na ho an'ny mpivady tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa tena sahako miteny aminareo fa mandeha anjabany fotsiny tahaka ny teny amin'i Jesosy hoe jamba fampitatana dia afaranty mahatrany akady foana fa tsika zany ho anao raha misy saray mahiratra ao tanàna fa tsy mijamba izy tena tsy jamba fa misokatra amin'ny masom-panahiny afaka mitantana tsara ny ankonana ho tonga amin'ny destination finale foana io ohatra ny chauffeur automobile ary misy ohatra foana mahaganafa tozy reko foana le izy fohatra fanao foana koa tamin'ny mbola hoe tany amin'ny école raha za mampianatra ankizy dia hoe raha ohatra hoe ka misy olona roa automobile dia le ray mamo le receveur tsy mamo fa le chauffeur mamo ka amin'ny automobile keny le receveur tsy very ny automobile fa raha samy mamo izy rola na tsy mahay le receveur tsy maintsy midony ny automobile ka ohatra zay koa tsika totokantrano ianao zay manana tenin'Andriamanitra afafazo ny tenin'Andriamanitra ho an'ny kosa kozinanao afafazo ny tenin'Andriamanitra za tamin'ny semaine teo nisy kozinako tonga vale nisy kozina tonga atao an-trano tena alleloia be tsy nampoziko mihitsy saky ho avy ny fotoana tena tonga atao an-trano zareo tena tampoka be aty Paris eo izy izy nareo tsy maintsy motsika zany tonga atao an-trano izy roa kely zatra hoe préparé be inona ko fa oza tamin'ny zareo nareo mitokantrano maray tokantrano na maray fanjinonareo maray inonareo zao tena ankanareo tsara ao tsitsapon'Andriamanitra nataonareo nateza tampoka le au futur na tsy ho teza tampoka lasaky taminao fa marina ny tenin'Andriamanitra satria
hoelika ao ana raha ohatra ka misy zavatra miseho amin'ny fiainana ka tsy tavaky taminy io zana fa tsaka izy ho anao koa tsy maintsy hodinina aminao teny rehetra sy heninao ka tsy nambaranao tsika eto fampianarana foana hoe nasvakel dia toerana natao hiformena anao hito hoe filazao tsara fa tsy natao andray tenin'Andriamanitra fotsiny. Misy tantara anankiray tiako tonjanatsika any amin'ny Genesis toko fahafito Genesis toko fahafito andininy voalohany. Genesis toko fahafito Genèse chapitre 7 verset 1. Fakty izao ampianaran'i Jesosy. Ary Jehovah taminao midira ao anatin'ny samby fiary aminao mba hanankonanao rehetra satria anao no hitako fa marina tao anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Raha ho avy Jesosy, rehefa ho avy Jesosy, manao ahoana ny ankonanao? Ho tafiditra anaty samby fiara ve? Sa ianao irery no mandeha any? Saba tena sikaponao koa zany hoe ho tenen'ny Jehovah hoe tiakonanao ray amanontolo hoe nareo mianakavy ireo, eo amin'ny fianakavianareo, eo amin'ny mpiara-belona aminao, mpiara-monina aminao tsara ihany. Hitako fa manosy me amin'ny tenin'Andriamanitra nareo mianakavy, midira amin'ny samby fiara nareo. Samy tonga koa nareo dia ho lavina tahaka ny vadiny roto. Farina mitoditodika fotsiny eny an-dalana eny ka ny hafa raty dia afatotra fongatsira ihany koa. Fa androany ho anao ambadika ny radio, ho anareo manaraka anatin'ny YouTube hoentina ankonanao midira ao anatin'ny samby fiaranao midira ny samby fiaranao tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Midira ho ankonan'Andriamanitra, midira ho ankonan'Andriamanitra. Ao amin'ilay obolana ilay Jaona 10 dia misy hoe mipangalatra ozy izy tsy ho avy raha tsy aneny raha tsy anjoba sangalatra ka ny devoly tonga ho avy ary ankonana ny tokantranonao ka raha tsy miaviny ianao androany tady tsara fa nalaova ny devoly ny ankonanao dia tena anareo tsara fa tokantrano ray aman-dreniko zany izaorana ny tompo fa nadra Jesosy ry zareo amin'izao fa ny tokantrano ray aman-dreniko tena maizina reto, tena maizina. Mba imagine tsara hoe zay dimy enada zay dimy zany tsy namanay fa tena anatana ady anesa nahatsanany tsy zay menada mety fa mijery ilay ray aman-drenay mitry ny tsara misy fotoana anao tsy te hody ao an-trano, tsy te hody ao satria maniny trop be le tena mamay, tena hoe l'enfer, tena l'enfer. Tao fianakavianaka atao miratam-potampo tamin'ny kozakojinina atoka hoe zany azoko lazaina hoe zahako ny nisa nandray fifoazam-pana voalohany rehetra ary nitarika kozakojinina avao zany mbola niforme Jesosy tamina toerana hafa tena volantsy ao Jesosy anisany eton'i Jesosy ny tety Madagasikara tao anatin'ny fitokana filazao tsara ny tena nitapany sida rehetrarehetra presque hitako daholo ny sida rehetrarehetra fa mahita reny hoe tokantranon'olona tsisy an'i Jesosy sy ny tokantrano misy an'i Jesosy dia samy malarytsika ohatriny ahoana zany, samy malarytsika ohatriny ahoana zany. Ohatriny ahoana ny tokantranonao manana an'i Jesosy dodona ny tokantrano tsisy an'i Jesosy. Ny namako zao mijery anay mivady dia tia ritra be ilay vadiny hoe mba atao hoe ny vadinay ritra atao hoe izy miteny atao hoe mivady izy ary nefa tsy vonona koa ny le tenin'Andriamanitra. Ahoana moa fomba anaovana azy torio ianao fa anao vonona ve nandray tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra andraisinao ka raha vonona dia tenin'Andriamanitra dia mampiditra an'Andriamanitra ianao ao anatinao ny dikan'izay. Fa rehefa tsy maintsy tao ny tenin'Andriamanitra dia taky ny rano atondraka ao tetan-karakana sy gisa ihany ka mitete fotsiny fa mibaziny tenena amintsika foana dia zao hoe raiso aloha ny tenin'Andriamanitra, ihany ny tenin'Andriamanitra, tsakitsakoa ny tenin'Andriamanitra,
hoaniny tenin'Andriamanitra fa ina tianao marina fa rehefa tonga aty mangidy foana izy John zay ohatsy izy Paul zay mangidy io fa izy mangidy iny zao mamierana raha fa aveo iny tena tsara tsy haiko mididana zany fa tamintsika nivakiny tany am-pianarana nivakiny tamin'izay CP zany dia katana CTM hoe tamin'izany miny nivakiny dia atao le amin'ny fiainan'ny mpakanja dia le satena fa le mangidy be dia may atao le balata poa nefa le nivakina mahasalama anao hoe fiarovana amin'ny palure zay zany nivakina zany fa en fait le nivakina tany am-pianarana tamin'izany tsy hoanina fa mangidy dia tsy atena izy botiboboka boribory kely zay nivakina fa kely fadada miarana mampiretraretra ianao fiainana tonga dia afaka mihitsy fa afaka ireretana miara miretraretra ka ohatra koa tenin'Andriamanitra io mojerenao kely ny soratra anatin'iny fa hoanao ane iny pitrao soratra mianao iny ary mienregistre atao ty cerveau-nao ty tsy ho afaka atao aminao iny fa zay no nahazo anahy zany tena ohatsy zay mihitsy tena nandray tenin'Andriamanitra dia iana ty baiboly tamin'izany isan'le Gédéon kely re zany tamin'izay no nahazo anay tamin'izay 5e dia iana baiboly kely tony ataoko aposy a fa nisy fotoana tena nisy tena za tsy mitena anareo hoe rehefa reny olona iray na olo mpividin'Andriamanitra re misy masera zay tena masera fa mifoa be le masera izy tsy nampianatra anay za masera zany tsy nampianatra anay Raba Maria fa ohatra izy hoe atao zay tena irasanao zany Jesosy zany ao mpianatra tamin'ny katolika Jesosy izy raisy tsara Jesosy izy tsy mitena raisy Maria fa raisy Jesosy zay foana kitavela amina katesisme izy mitena raisy Jesosy izy tsy mantena tamintsika raisy Maria araisany tena novanany izy hoe izy le Jesosy resahana fa tena nandray le Jesosy tena fantasy le Jesosy zany dia mba teny eo tamin'ny ray aman-dreny dia hoe mahina efa mbola zaza zay foana ika ionareo zany ma ionareo dia bebe anay avao niantso anahako da moka tamin'ny zahako 12 ans niara-pitraka tamin'ny bebe ako foana amizay mandrapalehibeako za lasa ty zao mihitsy zany taiza bebe any foana dia tao zany tena namolavola Jesosy anako amizay nahafahako aveo toy amizay tamin'ny ray aman-dreny koa sy tamin'ny raitampo amiko mampisika atsika tsirairay avy any koa ho anao ambadika ny radio ho anareo manaraka ny YouTube izay tsy vitsy fa maro dia maro tena mampisika anareo raiso ny tenin'Andriamanitra ivelomo ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra ihany no tena mamelona atsika sakafo tsy mamelona anao fa sakafo aza ndray makarary anao ndray io raha tona be dia be sakafo io mibinabina amin'io da voa andeha nitrana ndray raha vavy kiva anao mitombo poids za mahita an'izany na mivady zay tena kana rehefa raha vao balance raha vao atao saina voalohany tsika minana aloha balance ahoana raha balance na hoana aloha sakafo raha balance tsy nanakana fa tena raisy mampisika atsika koa raisy ny tenin'Andriamanitra ivelomo tenin'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra ihany atao tsika hiteraka ho an'ny tenin'Andriamanitra hiteraka koa tsika dia fomba Andriamanitra manaraka sotra Jesosy amen